Ampitiavana indray ry mpijery ajaina no hitsidiany tokatrano amin'izao takarivany alarobia fa 5 ny volana Mey izao ary manasanao ampitiavana. Anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-boantsika eto amin'ny fahitalavitra Madeve amin'ity alina ity. Ny vaovao nisongadina sy nafana tamin'ity andro anty avy hatrany ny dirantsika amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Tamin'ny 4 maraina no nikadina teny Andohany Mandriseza. Nisy ny trano fonena ny sénateur Nilson de René ny mpitandro filaminana izay nanatanteraka ny fisavana ny tranon'ity mpanao politika ity. Mitantara ny zava-niseho sy ny rehetrarehetra niseho teny an-toerana ary ny zanakavavy ity mpanao politika ity. Tamin'ny 4 maraina tonga teny amin'ny trano fonenan'ny sénateur Nilson René de Roland eny Andohany Mandriseza ny mpitandro filaminana nanatanteraka fisavana. Tsy tahotrana nefa ny sénateur Nilson René fa ny rahalany sy ny vady aman-janany no tratra mpitandro filaminana taona. Nozavain'ny mpitandro filaminana avokoa ny efitrano rehetra fizavana izay naharitra teo amin'ny ora iray. Mitantara ny zava-mitranga Ernestine de Roland, zanakavavy ny sénateur. Tamin'ny efatra trano zareo dia efa nanakodidina ny tranonay. Mahatratra tany amin'ny 300 taona zany miaramila nanakodidina ny tranonay. Nefa olona tadiavin zareo olona anankiray. Dia niditra tato zany ilay miaramila nanao tenue civile. Dia tonga zareo dia nanakorotana tato zareo nanakorotana. Rehefa zareo daholo zany inona ny zavatra atao ambadika ty escalier ty nefa tsy nahita ninona atao zareo zavatra fampiasana andavanandro satria zany zay zany efa manomboka tsy mahasamivoaka tsony tratry n'le inona moa ty le menasy atao zany dia tsy mahasamivoaka tsony zany dia efa metsena lolo zany isanandro isanandro. Mijery teto zareo sao dia mba misy any dia teto zany any nahitany zareo amin'le pankio alki anankitelo. Io ihany zany ny zavatra nentin' zareo. Dia tapitra teny an-dakozia dia niditra tato amin'ny chambre mamanay sy papanay zareo. Dia niditra dia nisava aloha. Ty aloha zany armoire mamanay ty. Tsy nahita na inona tao zareo fa kiraro sy lamba fotsiny hitan zareo tao. Valizinay koa zany foana satria tsy zavatra feninay mantsy satria lamba daholo le izy dia foana ireo valizy ireo. Dia nisavany reto zareo. Reto armoire papanay akanjo daholo ny ao anatin'ireo tsisy ninina. Nisavany zareo daholo ny valizy rehetrarehetra. Tsisy ninina satria zay moa itsoka azy. Zay ne tsy itsoka azy zay fa zay eto. Vita tato zareo dia miakatra tany ambony amin'izay. Mijery hoe inona ny eto. Eto nge zavatra anay fotsiny ireo hoe boky sy kahie ireo. Jereto koa zareo boky sy kahie. Dia nahita reto carton reto. Hoe misy inona ny atao anatin'reto carton reto. Dia savanay izy dia carton io boky tamin'izany 7e boky ireo. Manahoana ny ato. Dia jery fotsiny zareo dia reto ny zavatra nasainy zareo iskafako. Nefa ireo dossier ny papanay ireo. Na ninona ireo tsy avoakanay ireo satria momba ny papanay dia tsy navoakanay. Dia tonga tato zareo dia nahita nyreto kasika reto. Dia saika hitondra angamba satsaika ninona. Dia hoe io angefa fananam-papanay fa ela io dia farany amin'izay moa zany zareo nanontany hoe inona ny ato amin'ny chambre ato. Chambre dame io ato fandalinana entana. Raha mahita angamba ny anareo lamba daholo ireo. Tsy misy ninina, tsy misy basy tsy misy bomba, tsy misy inona fa lamba daholo ireo. Dia mitra zareo zany. Dia mijery hoe inona ny atao anatin'ny tiroara. Dia natao anatin'ny tiroara nefa dossier fotsiny fianarako ireo. Dia mitato indray. Dia veo tato jereo fa io ny ato tsisy ninina fenina mihitsy. Dia vita zay dia mijery ny ato zareo inona kay ny ato. Ny ato nefa produit fotsiny. Lazaneviny ihany koa manoloana ny fizavana tanterahina mpitandro filaminana amin'ny fianakavian'ny sénateur Nilson. Zay mantsy ny olona tsy nanao ratsy. Dia zay tsy hoe tsy matahotra moa zany fa tsy mampaninona anay na isy amoregy zato areo. Ohatra hoe tianay koa ary le izy amin'izay le mpanao ratsy zany tsy miditra ty. Zay zany ohatra hoe raha zareo ne mampiditra amoregy 1000 eo tsy mampaninona ne zany satria vao maika zay aty en sécurité. Nanomboka ny talata 4 Mei teo
raha nanandrana ny antsoany telefona ny sénateur Lilson René ny teto amin'ny Ima TV dia tsy tratranjo izy. Raha nanontaniana ny misy ny sénateur Lilson René fianakaviany dia laza fa nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo ny ala tao an-trano ny teny Andohamandriseza izy andeha any amin'ny faritany ny nambarany ary nilaza fa gaga ny vadiny raha nahita ny sariny sénateur Lilson nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra ny alatsinainy alina teo. Nambaran'izy ireo fa hatreto dia tsy mahazo vaovao momba azy ny fianakaviany.